Miaina, Kristiana, Malagasy. Eto amin'ny M.C.A. Alahady zao fanantenana lozanao mijery dessin animé any mpamfiry zao. Efa kely sisy tiriny dia vao tapitra. Janoany an'izay fantaritsika. Sady aoko izay ty dessin animé ny Sekoly ity Eny fa andeha hiomana. Anyakaingana fantaritsika. Oe, sady efa niditra ny Sekoly Alahady. Ka ianao ihany moa nampatara teoko. Tonga soa daholo indray ny ankizy rehetra amin'ity Pentekosta ity. Salama tsara daholo ve? Ary zoko fantany tao tara indray. Tena azafady fa amin'ny herina tsy taratsony Eny ary fa hanomboka isika. Angataka antsika ny zoko fahasoavana hivavaka hanomboka amin'ny fotoana androany Andriamanitra, misaotra anao amin'izao andron'ny Pentekosta ny melona izao, ahafahanay midera sy mankalaza ny anaranao. Fanahy Masina, manatrefy ianao amin'izao fotoana izao ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Tadidinareo daholo ve ilay leçon-ntsika mahakasika amin'ny Paska? Pentekosta tsika androany, hiara-baina daholo tsika rehetra nandritra amin'ny Pentekosta. Inona moa izany tokony resahana anatin'izany Pentekosta izany raha fantatrareo? Ie, tena izay mihitsy. Fa alohan'izay mila fantatsika aloha ny tena dikany hoe Pentekosta. Iza mahay an'izay? Za tompoko. Alefa sasoko tsy resy Ny atao Pentekosta dia andro fahadimapolo aorianan'ny Paska. Tena mahay be, izay mihitsy le izy. Tiako tsika manzoko tsy resy. Fa inona koa ny tena dikany tao aorianan'ny karan'i Jesosy izay mahafantatra? Zoko lovatiana. Ny Pentekosta koa dia nilatsahan'ny Fanahy Masina tamin'ireo apôstôly 10 andro tao aorianan'ny karan'i Jesosy Kristy tany an-danitra. Izay mihitsy ny tena mila tadidiana androany Latsaka tamin'ny apôstôly ny Fanahy Masina 10 andro tao aorianan'ny tsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia 10 andro tao aorianan'ny karan'i Jesosy. Dia niteny tamin'ny teny tsy fantatra daholo zareo dia nitory teny tamin'ny olona be dia be. Dia tamin'izany Fanahy Masina izany ihany dia nanao famantarana sy fangagana be dia be zareo. Dia be marary sitrana, dia be koa ny nandray an'i Jesosy. Dia rehefa nitory teny Petera dia firy moa indray natao batisa tamin'izay? Tena izay mihitsy mahay be daholo. Manaraka ary iza moa izany io Fanahy Masina io izay mahay? Fanahy Jesosy, Fanahin'Andriamanitra. Marina daholo ary fantatrareo ve ilay ao amin'ny jaune toko 4:19 ny anarantsika? Iza koa moa Fanahy Masina? Mpamonjy. Azo ekena fa tsy izay ka? Iza mahay hafa? Mpampianatra, mpananatra, mpanolotsaina. Mbola misy iray farany? Isolivavy. Misy fanontaniana zafady. Olona vezana Fanahy Masina. Tsara be ilay fanontaniana. Jesosy Kristy ny olona, fa ny Fanahy Masina kosa dia ilay fanahin'Andriamanitra tao anatin'i Jesosy Kristy. Izy nampahatonga an'i Jesosy nanao fangagana, dia izy koa nahatonga an'i Jesosy nanasitrana amin'ny marary dia izy koa nahatonga an'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Fa rehefa tena jehena izany ny Fanahy Masina dia Andriamanitra ihany. Dia io ilay Andriamanitra miaraka amintsika isan'andro san'andro.
Andriamanitra ilainay tsara indrindra ao misaotra namean'i Jesosy Kristy zanakao. Ary misaotra ihany koa tamin'ny namezanao Fanahy Masina tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotra ihany koa namezanao Fanahy Masina tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Jesosy eo midira tampoko mba handraisako ny Fanahy Masina. Lesona azontsika tsoana amin'izao Pentekosta izao. Resy Jesosy dia honao anatinao Fanahy Masina. Zava ho atrany amin'ireo namanao ary toroio amin'ireo manodidina anao. Amin'ny herinandro toy izao indray eto amin'ny M.C.A